ny mapara manokana zany a dia tsy manana olana na amin'ny fahatongavany Andriamatoa Marc Ravalomanana na tsy fahatongavany fa kosany a hafahafa ihany raha ohatra ka mifanjavozavo zany hoe nahafantatra ve ny fitondram-panjakana tsy nahafantatra ve ny fitondram-panjakana fa raha ohatra ka tsy nahafantatra ny fitondram-panjakana dia mampitahotra ihany raha ny territoire malagasy a misy olona miditra izy ange Andriamatoa Marc Ravalomanana niseho e nahitana anazy hoe tonga fa raha sanatrizany izy tsy niseho a na misy olona koa nefa niaraka taminy a fantatritsika zany Afrika zany fa dia mitondra aretina izay mampatahotra n'izao tontolo izao dia mampatahotra zany a raha ohatra ka tsy voafehan'ny mpitondra fanjakana tsy voafehan'ny tompon'andraikitra izany territoire sisy tany malagasy zany ka zay ny anay zany a no hevitra mapara zay tsy manana olana efa misy fitondrana mijoro zao a dia izy ny tompon'andraikitra voalohany zany a amin'ny fahatongavany zany Andriamatoa Marc Ravalomanana zany fa ny mapara zany a dia miteny fotsiny hoe ohatra ny manao sarinady ihany ry zareo a ny mpitondra amin'izao fotoana sy ny mpiaradia amin'ny filoha Ravalomanana. Eo anivon'ny antenimieram-pirenena indray misy opposition ny mpino fa nohatra manahoana ny hevitry ny mapara momba an'izay ny toeranareo anivon'ny iny a efa fantatra ihany iny satria ny antony nanohanany zareo ny fitondrana ankehitriny ane ny antony natonga an'ireny fanambarana hoe miaro ny safidim-bahoaka ireny ane dia misy tambony foana hoe zay ny mampalahelo a hoe ny hevitrako ve dia ho voavidina tambony sa ho soloina tambony fa raha ny hevitrako a no ho ajoro dia efa tokony efa ohatr'izao hatramin'ny satria ohatrany hoe fiarahana tsy vokatry ny fo zany a ny nerahan'ny timma tamin'ny fitondrana ankehitriny dia ohatr'izany koa ny HVM nisy ireo HVM izay hita fa tsy mety hoe tsy voavidim-bola angambany a no niditra HVM fa misy chantage foana atao nataon'ny fitondram-panjakana mialatsiny raha miteny an'izany dia zao ry zareo vao tonga saina fa engany eo a ka hijoro amin'ny heviny daholo a ny mpanao politika rehetrarehetra fa tsy tokony tombotsoany irery no jerena fa tombotsoan'ny vahoaka malagasy a tombotsoan'ireo olona mifidy azy zay zany no tokony ho jerena.